misaona kosa ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety sy ny tontolo politika eto amintsika nodomandry omaly alahady teo amin'ny fa 40 taona ny senatera Rakoto Senozo izay sady efa talia ny famoahana ihany koa teo anivon'ny gazety Midi Madagasikara. Misaona ny tontolo politika sy ny asa fanaovan-gazety nodomandry omaly teo amin'ny fa 40 taona ny senatera Rakoto Senozo izay efa talia ny famoahana ny gazety Midi Madagasikara teo aloha. Narary tampoka ary voaterina hiditra teny amin'ny hôpitaly Agera izy ny farany herinandro teo ary androany sy nivoaka teny amin'ny tranopatin'ny Agera ny nofo mangatsikany. Anisan'ny nanatrika izany ny fianakaviam-ben'ny anteneran-doholona izay notariany filohany Rakoto Vaorivo. Fatatsika moa fa nidosy fifatesana omaly ny senatera Rakoto Senozo nendrika mpanajana eo amin'ny zany fifatesana zany eo amin'ny anteneran-doholona naterako manokana sy miara-miasa rehetrarehetra eny na dia ny firenena ary satria fantatra ny toerana nananan'izany lehilahy zany teo amin'ny firenentsika. Izay ny lahatra ozy kristiana na ny olombelona rehetra ary dia mahatsapa tokoa eo amin'lohan'ny fahaterana toy izao fa tsy tsika ny mandahatra satria fa mbola betsaka ireo namana senatera izay vao ny fakomaly mba tsy lazainy omaly noana taminy ny fampiresaka taminy amin'ny programa an'asa izay atao amin'izao fotoana izao nefa dia izay ny lahatra ary rary finoana feno ho an'ny fianakaviana ary fantatra ihany koa fa eo amin'ireo mpanao gazety dia zokobe ray aman-dreny mpanabe anareo iny lasa iny dia rary finoana feno anareo ihany koa ary so vitany anesy izay mba ataoko hoe fahaiza-manao fahaizana ny traikefa nananany nampitany taminareo betsaka taminareo nandrato zany zany no soa zany no mamina velany ary tokony tsy avelantsika araka tany zany mandana amin'ny programa zao fa mangataka ny azahoany laram-boninahitra ambonimbony ananany teo dia tsy maintsy isy fikarakarana manokana mba ampisehoany firaisankina aminy fahatsiarovana azy anehoana ny fianakaviana sy ny fiarahamonina ihany koa fa olona mamy teo amin'ny anteneran-doholona. Noentina vetrany ny azo ny trano fonenany teny amin'ny taninandro ny nofo mangatsika ny senatera Rakoto Senozo ary ny fandaram-potoana dia nizoma ho avy izao no natanterana ny fandevenana mailo izany dia andalo eo anivon'ny antemeran-doholona rotolorana Maribonaitra senatera Rakoto Senozo. Isy ny fotoam-pivavahana nao fambeloma farany azy ao amin'ny Afrika Mamparibe milohany antriana azy eny Ilafy.